Matsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ampifaliana, ampanajana ary ampanetrenetena tanteraka Jesosy malala no andrenay ny fo mampananay eo ambany fahasoavanao, eo potitry ny aso fijalianao mba hiara-havanao ray. Hidera sy ankalazy arany mevonahitra ambony, sahaza ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao ary ny fahefana feno izay anananao Jesosy malala. Mankasitraka indrindranao koa tompo satria na dia tsy mendrika akory azy izahay no ny otanay sy ny tsy fahamarinanay dia mbola nitiavinao sy namindranao fofoana izahay ka nomenao tombonandro vaovao indray mba hivelomanay. Notafianao koa hery hitanjaka fahasalamana Jesosy mba hahafahanay miatrika ny voninahitrao, hahafahanay mivavaka aminao ary koa mba hahafahanay miaino sy mandre ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy satria maminay loatra ny teninao mampahery anay isan'andro isan'andro, mampitombo finoananay, manoro sy manintsy lalana anay ary manavao sy manatsara ny fiainanay eo amin'ny lafiny iray manontolo. Koa mangataka ny famindramponao hatrany Jesosy eo mba metezana dio anay, anasanay amin'ilay raha soanao izay nalatsaka ao teo ambony aso fijaliana Jesosy, amononao ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra mba homendrika indray ny afatra ao indray izahay. Dia mba avelao koa reny fanahy masinao Jesosy, hameno sy hamonto anay mba hanampy anay andray sy hitahiry tsara ny teninao homponay ary koa mba hampiarinay eo amin'ny fiainanay iray manontolo mba ho voninahitry ny anaranao. Dia mitenena Jesosy malala araka ny fombanao fa efa vonina izahay andresy hankatony teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta tompo no hanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo ary faly koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny teny izay angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ity ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Koritianina, bokin'ny Koritianina toko 2, ny andinin'ny 4, manomboka eo amin'ny toko 4, ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 19. Koritianina 2 toko 4, ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 19. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Koa ny fahafatesana ny miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo, ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy tompo no anangana anay koa miaraka amin'ny Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana voninahitran'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia havaoziny isan'andro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany ry havana nomeny tompo antsika androany angalantsika vatsim-panahy. Raha adiniantsika tsara hatrany amin'ny voalohany tokoa mantsy ity toko 4 ity dia manambary Paoly fa ny antsoina azy ianao ny asa fanompoana nomen'Andriamanitra azy dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy avy amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Noho izany dia hoy Paoly hoe tsy mahazo manova izay tenin'Andriamanitra izahay, tsy mahazo amboamboarina ary tsy azo diosoana ihany koa ny tenin'Andriamanitra, fa ny marina no tsy maintsy ambara mandrakariva. Ary dia izany zavatra izany no hahatonga azy hiara-ny fanenjehana maro isan-karazany tokoa teo amin'ny fitoriana ny filazantsara an'Andriamanitra. Be dia be tokoa mantsy ry havana ny olona no tsy nankasitraka fa nanohitra izany fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra izany, ary dia niteraka zavatra manahirana be dia be teo amin'ny fiainan'ny Paoly tokoa izany, ka nilazany hoe voageja manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy namoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy Kristy mandrakariva
ao amin'ny tena izahay mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy Kristy. Zany hoe tena tanteraka teo amin'ny fiainan'ny Paoly mihitsy zany ry havana ny tenin'Andriamanitra hoe aty amin'izao tontolo izao aty no hitanareo fahoriana, nefa matokia fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Tena nankalan'ny olona marobe tokoa mantsy Paoly noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy Paoly ihany fa efa niainan'ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy koa izany, ary efa niainan'ny kristianina malagasy teto amintsika ihany koa, nenjehana, nampahoriana, nandositra tany an-tendrombohitra tany, eny nandositra tany anaty lavabato mihitsy aza satria mafy be loatra ny fanenjehana dia tsy maintsy niala tao tokantrano. Isika koa angamba ankehitriny mety haran'ny fanenjehana sy zavatra maro manahirana noho ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy sy noho ny fanekentsika ny tenin'Andriamanitra, kanefa inona moa no hasaraka antsika amin'Andriamanitra e? Fahoriana ve sa fahantrana? Loza ve sa sabatra? Tsarovy ry havana fa amin'izany rehetrarehetra izany isika dia mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ary azadiny koa fa Jesosy Kristy anefa nenjehana mihoatra noho isika raha mbola nonofo izy teto an-tany ary nitsangana tamin'ny maty avy eo. Dia mbola niteny ihany koa Paoly ry havana hoe raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay nohajambain'ilay Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy mba tsy hahafantarany sy handrenesany ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay tena endrika Andriamanitra tokoa. Satria hoy Paoly hoe tsy ny tenanay akory no torianay fa Jesosy Kristy. Ary eo anatrehan'izany ny devoly Satana kosa dia miezaka isan'andro san'andro mihazona ny sain'ny olombelona ao anatin'ny fahamaizinana mba tsy hahafantarany ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tsaroantsika tsara koa nefa ry havana fa ny teny voalohany naloaka ny vavan'Andriamanitra anie dia ny hoe misia ny mazava dia nisy ny mazava. Fantatry ny tompo tokoa mantsy fa ny aizina no manarona ny tany, ary ny mpanjaka ny fahamazinana dia ny devoly izay mihazona ny olona ao amin'ny maizina. Ary zany no nahatonga ny Paoly teny eo amin'ny Efesianina 4:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany. Maro ny zavatra atsangan'ny olombelona ry havana amin'izao fotoana izao hanazava ny fiainany, ohatra hoe ny fampianarana izao tontolo izao saingy tsy fahazavana avy amin'Andriamanitra ireny fa tian'ny tompo raha isitsika olombelona tsirairay avy dia ilay fahazavana entin'i Jesosy Kristy. Araka ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Jaona 2:7 manao hoe izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Kanefa na izany aza ry havana ny tanjon'i Jesosy Kristy, ny mampalahelo dia aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany hoy tompo. Paoly kosa nefa dia resy lahatra tanteraka fa Jesosy Kristy lay fahazavana izao tontolo izao dia tena mpanazavany fony ka nahalalany ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo olona izay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy kosa, ninona toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina ka mbola hajambain'ilay Andriamanitra izao tontolo izao izy dia diso lalan-tanteraka ary dia mifandona amin'izao zavatra maro isan-karazany izao satria manohitra ny tenin'Andriamanitra. Ho antsika izay efa nandray an'i Jesosy Kristy kosa ry havana, efa feno ny fahazavana ny fiainantsika dia aza vela ahazo ny fotsika intsony, aza vela azo ny fanahintsika sy ny saintsika intsony ny aizina ry havana. Matoa Paoly eny ny teny hoe ny fahafatesana ny miasa atao anatinay fa fiainana kosa ho aminareo dia satria mahatsapa mihitsy izy hoe isan'andro dia toa hiara-pahafatesana foana ny tenany eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, toa enjehina hampahoriana amin'ny fomba maro isan-karazany. Kanefa dia niekeny tanteraka izany satria hoy Paoly hoe izahay dia atolotra ho an'ny fahafatesana mandrakariva ho an'i Jesosy Kristy mba haseho amin'ny nofinay mety maty ny fiainan'i Jesosy Kristy, ny fiainan'i Jesosy Kristy izay fiainan'ny finoana sy ny fiainan'ny fahatokiana. Noho izany dia tsy kivy na aketraka izahay ho Paoly ka na dia levina aza ny toetra ivelany dia avaoziny isan'andro kosa ny toetra ao anatiny. Ny antony dia tsy mijery ny hita maso izahay ho Paoly fa ny tsy hita satria vetivety foana tsy maharitra ny hita fa ny tsy hita kosa no maharitra mandrakizay.
izany no herin'ny finoany olona manaraka an' jesosy kristy ry havana tsy mba mijery zay hita maso eto amin'ity zao tontolo izao ity fa zay tsy hita maso dia ny voninahitra izay nomeny tompo azy amin'ny fanarahana ny tenin'andriamanitra amin'ny fankatoavana azy ary amin'ny fanatanterahana ny fanompoana zay nomena azy zay hitany masontsika rehetra zao tokoa ny ry havana na reny zany na voninahitra na fahoriana na fahantrana na fanenjehana na fampahoriana dia tsarovy a fa tsy misy maharitra ely zany fa mandalo vetivety fotsiny ihany fa ny tsy hita maso kosa izany no maharitra mandrakizay ary zany indrindra ny eny no aretan'ny paoly ny fanenjehana sy ny fampahoriana isan-karazany satria fantany fa tsy haharitra ely eo amin'ny fiainana izany ary raha sanatria aza ho izy ka tonga hatramin'ny fahafatesana dia tsy hatahotra ho paoly fa fantatro fa mantana eo kaikan'ilay ray mpamonjy mandrakizay ao isika koa ry havana ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia aleo tsy mijery zay hita eto amin'izao tontolo izao itsika eny fantatra aloha fa marary ny fanenjehana marary ny fampahoriana ry havana fa izao ataovy ao an-tsaina foana fa mandalo vetivety fotsiny ray izany tsy haharitra kory paoly enie dia tena nahatsapa hoe toampitena mihitsy ny nofinay hoy izy avoziny isa fa zao avoziny isan'andro san'andro kosa nitoetra ao anatinay kanefa na izany aza de zao tandremo isika ry havana saosy lafaka raha toa mahita ny manodidina antsika miadana sy ambinina kanefa izy ireo dia tsy mahatsiaro mivavaka akory tsy mandrarahany momba an'andriamanitra akory ka hiteny isika hoe toa tsy misy antony akory ny anompoko an'andriamanitra zany aza mitsiriritra zay hita eto amin'ity zao tontolo izao ty ry havany fa mandalo vetivety ireny fa lay tsy hitantsika maso no maharitra mandrakizay lay tsy hitantsika maso izy no aleo irininy fotsika isan'andro paoly ene ka tsy mba nanana rena sarobidy zany saingy tsy mba nijery zany izy fa ny tenin'andriamanitra foana no nifikiriny hoe fakatsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ho anao izany rehetra izany zany no nifikiriny paoly mafy dia mafy ry havana mba hahafahany mifampitantana amin'ilay jesosy kristy mitondra fahazavana eo amin'ny fiainany isika koa aza malahelo zany raha toa miaina amin'ny fanenjehana raha toa tratra ny fampahoriana ihany koa fa aleo koa isika mba hikatsaka sy hanantena n'ilay jesosy kristy mpitondra fahazavana sy fiadanana mandrakizay ho antsika eo amin'ny fiainantsika amen ivavaka isika ry havana mankasitraka mankatela indrindra ry jesosy kristy tomponay sy mpanjakanay amin'ny fampaherezana nomenao anay androany satria marina tokoa fa ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanay fahoriana nefa matoki ho ianao fa izao efa naresy izao tontolo izao misaotra jesosy fa nampisehoanao anay koa androany ny fandresen'ny paoly mpanomponao ka na dia voageja manodidina tokoa azy izy dia tsy tery na dia very hevitra azy izy dia tsy namoy fo na dia noenjehana azy izy dia tsy mba nafoy potraka izy nefa tsy maty satria fantatray jesosy fa niaraka tamin'ny foany ianao nitantana ny tanantana amin'ny tanany fahamarinanao foany ianao ary dia no hamarinanao tamin'ny koa ny teninao hoe indro aho momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao mianjaanja eo anatrehanao koa jesosy fa maro izahay amin'izao andro feno fahasarotana izao no mitady ho kivy matahotra sy miravoravo tanana noho ny adi-piainana maro isan-karazany misy koa azy izahay mitady ho reraka amin'ny fanarahana sy ny fanomponanao satria atao hitondranay fahoriana izany toa tratra ny fanenjehana sy ny fampahoriana maro izahay koa mangataka remolela-paladia aminao jesosy eo mangataka ny famindramponao mampahirezo isan'andro san'andro izay mpanomponao tany mafy fa tsy mahatananao jesosy eo aza vela herikerika jesosy eo amin'ny fanomponanao aza fonao kory fa mba hampitomboy ny finoana ianao amin'ny alalany fanay masinao koa ianao lay tsy hitany masonay jesosy no ampaherena isan'andro san'andro hoe indro aho momba anareo sy ta ianareo hiaro anareo koa amin'izay ale anareo aho ary hitondra fahazavana lehibe ihany koa eo amin'ny fiainanareo ray manontolo ka tsy ho tafitohina zany ianareo amen raiso nitson-dranomasina avy amin'andriamanitra raitsika jehova no mpiaro antsika izy no fialofantsika eo amin'ny ankavanantsika ny masoandro tsy mba hamely antsika noho ny andro ary ny volana noho ny alina jehova hiaro antsika amin'ny ratsy rehetra eny hiaro ny fanahintsika izy
ary arontsika izy na mivoaka na miditra tamin'izao ko mandrakizay ka mbola hiteny amintsika foana hoe aza matahotra ianareo fa momba anareo aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrareo mampahery anareo aho sady mamonjy anareo eny mitantana anareo amin'ny tanany ankavanany fahamarinako aho ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia, amen. Fikiry mafy ilay Jesosy Kristy mitondra fahazavana ary havana, eny fa na dia tsy hitantsika maso azy izy fa izy no maharitra mandrakizay, amen.